Miobio an Jehovah ary tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, mankanisa io anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandriny. Amen. Andriamanitra ray be fitiavana tsara indrindra any an-danitro, misaotranao izay menao izao fotoana manokana izao, raha hiatrika izao fanompoam-pivavahana masina izao izay, dia aoka feno fifaliana, feno famindram-po avy aminao izay atafinao anay tsirairay avy. Misaotranao ihany koa izay satria mbola afaka manatanteraka izany, koa hatreo manokana izao fotoana izao mba ho ampiko ny fifalinany ny tsirairay avy. Ny fanainao masina koa ampiteny ny mpanomponao ka samy ahita fifaliana izay eo am-panatanterahana izany. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hoy ny Tompo, fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo, tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no fanomeko anareo. Izany tenin'i Jesosy izany no filazantsara hoentinay miarahaba anareo, mba ho feno ny fahasoavan'Andriamanitra ianareo ary ho feno ny fiadanan'i Jesosy Kristy ihany koa. Ndeha ataontsika ny fanolorana ireto manao ny asa fanompoana ankehitriny ireto. Ny iray aman-dreny pasteur Andrena Solo Mamitiana, izay mitandrina ny distrika ny Isotry Apatsakana. Tsotra to. Manaraka azy ny rahavavy Lolona izay avy ao amin'ny fiangonana Isotry Apatsakana. Tsotra to. Manaraka azy ny rahavavy Jacqueline avy ao amin'ny fiangonana Isotry Apatsakana. Manaraka indray dia ny rahavavy Fanja avy ao amin'ny fiangonana Adventista Andavamamba. Sotra tompoko. Manaraka ny rahavavy Claire avy ao amin'ny fiangonana Adventista Andavamamba. Sotra tompoko. Ny ray aman-dreny Loholona Fidy avy ao amin'ny fiangonana Isotry Apatsakana. Sotra tompoko. Ny nanolotra teo kosa dia tsy iza fa ny rahavavy Yanitra avy ao amin'ny fiangonana Adventista Apatsakana ihany koa, Isotry Apatsakana. Ho fanomboantsika amin'ny fotoana ary dia iarahantsika amin'ny reto na laharan-kira fa 5:700 ao amin'ny firana Adventista ka ho iraintsika ny andininy manontolo. Hira 5:700. Sambaty sanni tule Chawatrano ni yako itinja Awatrani Jehovah Sambaty san manakeri Awakundi 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 Chedirana Sambaty sanni tule Chawatrano ni yako itinja Ideranawo 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 Madakariva Iderana Sambaty sanni tule Chawatrano ni yako itinja Awatrano ni Jehovah Sambaty san manakeri Awakundi 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 Chedirana Sambaty sanni tule
Chawajangu ni yako itinja Iderana Madakarifa Iderana Sambatizai manakeri Vyaminari ya wininda Sambatizai mituecha Awamini yako itinja Umasuwantu nena Uliyaruwa Sati wa pinganikyo Umasuwantu nena Uliyaruwa Sati wa pinganikyo Tere yako Sebu suto Ajamani cho tere wize Faula suja Sambatizai manakeri Vyaminari ya wininda Sambatizai mituecha Awamini yako itinja Umasuwantu nena Uliyaruwa Sati wa pinganikyo Umasuwantu nena Uliyaruwa Sati wa pinganikyo Tere yako Sebu suto Raha mbola eo am-pitsanganana isika dia hiaraka hanokatra ny baibolintsika izay voasoratra ao amin'ny Jaona 3:7-9. Jaona 3:7-9. Voakina amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana amin'ny fiainana mandrakizay. Ho toizantsika ny vakiteny izay voasoratra ao amin'ny tantara voalohany. Tantara voalohany 7:9 sy 10. Tantara voalohany 7:9 sy 10. Ary Jabeza dia nalaza noho ny rahalahiny, ary ny reniny nanao ny anarany hoe Jabeza, fa hoy izy, ory aho raha niteraka azy. Ary Jabeza nianjo an'Andriamanitra ny Israely hoe, engany eka ho tahina tokoa aho, ka ho alalahanao ny faritaniko, ary ho amiko ny tananao, ka arovanao amin'ny ratsy aho, mba tsy hampahory ahy izany, ary dia nomen'Andriamanitra azy nangatahiny. Ho tahinany ny teny mba hahasoantsika rehetra. Izao dia araka hivavaka andohalika isika. Ry Andriamanitra rainay tsara sy masina indrindra izay mitoetra any an-danitra, ankehitriny dia tsy takatry ny sainay ny fahalehibiazanao sy ny herinao, satria mendrika loatra ho anao ny dera sy ny saotra, ny haja sy ny voninahitra ambony indrindra amin'izao andronao masina izao. Andro izay natokanao iankohofana sy hiderana ankalazana ary hanomezana voninahitra ny anaranao, na any an-danitra na etỳ an-tany. Misaotra anao izay satria Andriamanitra mahery ianao.
misaotra no ity andronao masina ity. Ianao no efa niteny fa hitazany andro izany. Koa angatahanay aminao mba ho tahianao ity andro ity, andraisany ny sambatan'olona fitahiana, andraisanay fahasoavana, ary mitenena aminay eo anoloan'ireo teny rehetra hoentinao ampaherezana anay ao anatin'izao sabata izao. Raha misy ny marary hositranonao, raha misy ny kivy ampitrakanao, ary mino izahay fa andray hery ka ho mpandresy rehefa tapitra izao andronao masina izao. Tononinay sy angatahanay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsika dia tonga eo amin'ny fanentanana ny fanatitra sy ny ampafolony izay fanompoam-pivavahana lehibe ihany koa, ka mihena sekondra vitsivitsitsika mba hanomanantsika izany fanatitra izany. Eny an-tanantsika ny fanatitra dia samy vavaka mangina isika tsirairay avy. Amen. Tonga eo amin'ny fanentanana ny fanatitra isika, izay amakitsika teny anankiray vaovao amin'ity sabata ity indray, dia ao amin'ny Korintianina voalohany 9:10 ka ny 9:2. Korintianina voalohany 9:10 ka ny 9:2. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: amin'ny andro voalohany isan-kerinandro dia samy manokana ao amin'ny avy ho rakitra na amin'inona no hanambinana azy, mba ho vita raha teo ny famorim-bola mandra-patongako. Hitantsika amin'izany tenin'Andriamanitra izany fa voalohany amin'ny herinandro isika dia efa nasena nanokana ny fanatitra izay hoentintsika rehefa tonga ny sabata, ka manokana ozy izy na amin'inona no raisina amin'ny fanambinana izay men'Andriamanitra azy, dia ho vonona amin'izany isika. Androany dia ilaza vaovao mahafaly aminareo manokana ny amin'inona ity. Misy fanatitra anankiray izay tena tian'Andriamanitra ary tena kasitrahany ihany koa, ankoatran'ireo ampafolony sy ny fanatitra izay hoentintsika, dia ny manao soa sy manampy ny hafa. Izay ny teny teto hoe misy fanatitra izay tiany manomboka ny herinandro dia efa manomboka na amin'inona ozy izy, ary tena kasitrahany izay manao soa sy manampy ny asa, izay anisan'ny fanatitra ihany koa izay hitantsika amin'ny mahazatra. Ka na inona izany hanambinana antsika, inona ataontsika amin'ity herinandro ity, dia mba samy hanao soa isika ary hiomana amin'izany fanatitra mandritrana ny herinandro, ka ho vonona isika hitondra sy hamerina izany indray rehefa tonga ny sabata. Vakiko farana ilay teny teo hoe mba ho vita
raha teo famorombola mandra-piavako. Zay kay ny tena anton'ity fanahitra ataontsika ity isan-kerinandro koa dia anatanteraka izany isika ankehitriny. Alohan'ny nandraisantsika izany fanahitra izany dia hiaraka hivavaka isika. Tompo ray malala, indreto indray izay ankehitriny menao fotoana ahafahana mamerina ny ampafolo sy fanatitra izay ampahany avy amin'ny menao. Nomenao ny teninao koa izay teo mba hanentana anay fa mba ho vonina izay mialohan'ny herinandro na amin'inona nambinanao anay dia vonina izay mba hatateraka ny famoriam-bola mandra-piavinao. Ka indreto izay Jesosy raiso izany fanatitra izany mba havita be eo amin'ny asanao. Tianay koa ankasitrahanao ny fanoloranay ny tenanay mba ho fanatitra velona masina ankasitrahanao. Raha tsy nanao izay androany dia mino izay fa ho ambininao indray amin'ny herinandro manaraka. Dia misaotra indrindra Jesosy fa amin'ny anaranao no manonana mivavaka. Amen. Fanolorantsika ny fanatitra sy ny ampafolony dia hiara hitsangantsika hanao ny hira fa 700. Tonga eo amin'ny toriteny ho any ankizy sika fa meloha izay dia anao ilay hira oramano. Tunga
Fifaliana ho andray ny miarabantsika ankizikely rehetra amin'ity sabata maraina ity, izao tsika dia hiaraka eny tantara kely izay mitondra ny lohateny hoe Jaona 3:16. Fa melo izay dia hiaraka nondrika ny lohantsika tsika hivavaka. Rainay masina tsara indrindra ny an-danitra dia raha ny haja ny saotra ny voninahitra ny dia atolotra ianao amin'ny sesa fiandrananao. Misaotra anao izay raha mbola afaka mihaino izany teninao izany, mamindra fo amin'ny ankizikely rehetra nefa. Ary engane ka ny fanahinao masina no ampiteny ary mba ho tafapaka ny ampon'ny ankizy tsirairay ny afatra izay hoentiko. Amin'ny anaranao ny angatahako izany vavaka izany Jesosy. Amen. 12 taona rakizy Marka. Dia i Marka efa maty ny dadany, efa maty ny mamany. Dia mivarotra gazety no asany rakizy dia eny ambany lavarangana izy matory fa tsy mba manana trano hipetrahana. Dia indray hariva rakizy efa ririnina be ny andro tamin'izay dia tena mangirifiry be dia miondrika rakizy Marka mandeha dia traka tampoka izy nisy polisy teo alohany dia ozy ilay polisy mantsy azy hoe hoaiza ianao dia hoe andeha ary ambany ary tompoko dia hoe efa mangatsika benga izao efa tsy misy mahazo mivezivezy tsony ka zange tsy manana odiny faiza ny ray aman-dreninao ilay polisy sady gaga efa maty izy tompoko nalahelo ilay polisy dia ilay polisy mantsy azy hoe mandeha any se midina amin'iny ambany iny dia mivily rehefa eo aloha eo dia misy varavarana fotsifotsy ngezabe ao vavahady dia dodomy ilay vavahady ao dia rehefa mandondony se dia ozy izao no tenen'ny se hoe Jaona 3:16 dia nandeha rakizy Marka dia naverimberiny teny an-dalana foana ilay Jaona 3:16 dia rehefa tonga teo amin'ilay vavahady izy dia nandondona tokoa dia nisy raha matony tsikitsiky be sady tonga dia nandray azy tsara tao dia ozy Marka hoe inona ary ny dikan'ilay Jaona 3:16 mahatsara fanahy olona be ohatr'izao ve izany ilay Jaona 3:16 mandrosoa anaka dia nandroso Marka rakizy dia izao alao angalako sakafo lose dia nangalan'ilay raha matoa sakafo i Marka rakizy nangalany lasopy mafana be mihitsy Marka dia ozy indray Marka hoe afaka mampinana sakafo tsara tare ohatr'izao ve izany ilay Jaona 3:16 dia voky be rakizy Marka dia nidiovon'ilay raha matoa rakizy Marka dia rehefa voadio indray Marka dia ozy indray Marka tena mampandro amin'ny toerana tsara tare tahaka izao ka izany ilay Jaona 3:16 dia rehefa nadio indray izy dia nomena akanjo ny soloana rakizy dia avy eo indray Marka dia ato ianao matory ozy nomena efitra indray Marka natory dia lasa eritreritra be rakizy Marka amin'ny fihetsika feno tsara-panahy izay nataon'ilay raha matoa taminy dia tena velom-panontaniana izy hoe inona ary ny dikan'ilay Jaona 3:16 tena mampiadana kay ilay izy sady mampatory amin'ny fandriana tsara tare tsela rakizy dia reniko ny torimaso Marka maraina ny andro rakizy dia nizakazaka be Marka andeha hidina dia natson'ilay raha matoa Marka andeha hoaizy andeha haka gazety ozy izy fa raha vao tsy maka gazety amidy izao maraina be izao dia tsisy amidy tsony petraka ato se tsy mahazo mandeha se mba fantatra moa ny dikan'ilay Jaona 3:16 ny teneninao maly foana taitra be rakizy Marka sady nangovotra izao aza matahotra fa mpahafantariko an'se ny dikan'ilay Jaona 3:16 androany dia nandray baiboly rakizy ilay raha matoa dia rehefa nisokafana ilay tao amin'ny Jaona 3:16 dia nasainy ny vakiany Marka angefa vakiantsika ilay Jaona 3:16 fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay anaka manana ray any an-danitra isika izay tia sy mikarakara antsika tiantsika mba ho sambatra ka ny zanany lahy mihitsy nataony no ny rahany hamonjy antsika tsy ampahafiry ny ataon'Andriamanitra ho anao no nataoko anao ka noho izany dia tiako raha mba hianatra ny amin'io ray be fitiavana io ianao ary nitehatra aminy koa manomboka izao dia tsy mivarotra gazety tsony ianao mipetraka ato ianao ary miverina mianatra indray betsaka ny ankizy tahaka anao tsy mahalala io ray be fitiavana io noho izany dia anjaranao indray ny mampianatra azy ireo mba ho maro aneny ankizy alalan'ny Jaona 3:16 rakizy miantoka amin'ny fiainantsika iray manontolo tokoa io toko sy andininy io tsy ankehitriny ihany fa no avokoa dia ilay fiainana mandrakizay tsy manam-pahataperana aoka hisaotra an'Andriamanitsika noho ny amin'ny Jaona 3:16 dia araka hivavaka tsika rakizy
rainay masina tsara indrindra ny an-danitra saotranao izay noho ny amin'izany toko sy andininy ao amin'ny jaona 316 izany engane ka mba ho ampiasainay amin'ny fiainanay manontolo indrindra fa izay ankizy izany toko sy andininy izany ka mba ho tsara fanahy tahaka ilay ramatoa izahay amin'ny fiainana rehetra izay ataonay amin'ny anaranao ny angatahako izany vavaka izany Jesosy amen. mialohan'ny andraisan'ny ray aman-dreny pasteur ny fitenenana hitondra ny tenin'Andriamanitra dia asaitsika ny korala anao hira anankiray. tononona amintsika ny fiadanan'ny tompo amin'ity sabata atoandro ity
fifaliana ho ihany koa ny mandray ny tenin'Andriamanitra mizara ho antsika ny fampahery mitondra zao afatra izao izay nomena ny lohateny hoe manorona ny kolotsaina ny fahatokiana. Melohan'izay nefa dia ivavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitro mitenena fa miaino ny mpanomponao. Aokanana fifantohana izay mandritra n'izao fiarahana mianatra ny teninao izao tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Fantatsika fa eny amin'ny fiarahamonina misy atsika eny dia raha resaka fahatokiana zany ny 700 isan-jato dia resaka vola zay ny ao an-tsaitsika. Fantatsika ihany koa sy tsy azo lavina ihany koa fa misy koa ny fiteny zay fantatsika amin'ity vola ty hoe maranga io, vola ny maranga. Fantatsika ihany koa fa io vola io ihany koa no ozatry ny fiainana. Zany hoe raha resahana zany zay manana ny vola io dia azo heverina hoe olona malaza mihitsy izy eo amin'ny fiarahamonina misy azy. Ny mety nisany angambany tsy mitovy fa ny mety heverantsika azy sy anasokajitsika anazy dia ny abetrany ny am'ireo isa izay anana ny olona tsirairay avy. Andehany eo jerentsika ny soratra masina ilay vaky teny izay fanovakiana teo ao amin'ny tantara voalohany. Ao amin'ny tantara voalohany toko faefatra ataovy eo ambany masontsika izay tsy ala eo isika manomboka amin'ny 9 hatramin'ny 10. Tantara voalohany toko faefatra 9 hatramin'ny 10. Misy tantarana lehilahy anankiray antsoina hoe Jabeza eto. Ny tontolo kevitra hitantsika eto dia ny zanak'Israely. Ary le zanak'Israely dia ilay taranaka Joda sisa. Zany hoe efa nisy zany teo aloha fa ilay sisa tsy hoe ambiny fa sisa zany hoe nisy toe-javatra zany dia ireo sisa no tavela. Ka i Jabeza dia nanana ray aman-dreny jiosy izy. Zany jiosy zany fantatsika fa matahotra an'Andriamanitra. Ary tsy vitany matahotra an'Andriamanitra fa ohatrany nalasa ny eritreritra amin'ity tantara ty rehefa mamaky isika dia ny reny no nametraka ny anarany. Mandrakariva zany eo amin'ny jiosy dia ny rainy no mametraka ny anarany. Afaka mamaky tsika fa na dia taty amin'ny testamenta vaovao azy dia mahita ihany koa isika ny rainy no marimarina koa ny reny no mametraka ny anarany amin'ilay zaza ateraka. Miavaka ity lehilahy anankiray ity satria ny mampiavaka azy izay mampalaza azy an'ity Jabeza ty dia miaro ny toerana izy. Ao alolo kely ao amin'ny soratra masina dia ao amin'ny Genesis toko fa 4:7-7 dia hitantsika n'io fiteny ihany koa tsy inona izany fa ao an-trano zany. Dia mipetraka raha ny fanontaniana hoe inona no mampalaza anao? Inona no mampalaza anao? Antony eto amin'ity tantara ty dia andehany io vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny tantara voalohany toko 4:7. Ary Jabeza dia nalaza noho ny rahalahiny ary ny reniny nanao ny anarany hoe Jabeza. Fa hoy izy, ory aho raha niteraka azy. Jereo tsara ny nampalaza anao tsy fantako. Fa eto kosa amin'ny Jabeza dia zao, ory izy natongavany teto amin'ity tany ity na nitondrany reny azy manokana. Io moa dia le manohy tany amin'ny Genesis toko 7:20 rehefa niditra ny fahotana dia nahazo ny ireo reny ireo ranabavy rehetra izay mitondra voaka rehetra zany. Ary tonga teto amin'ny reny Jabeza koa izany trangandravatra izany. Jabeza dia araka ny hitantsika teo fa nanana olana izy. Ary ny olana nefa dia zao mety ho asy anao ihany koa amin'ity fandaharana sy fanaratsika an'izao hoe izao ve ka tsy afaka mitombo intsony. Zany hoe tsy afaka mihoatra amin'izao toerana misy azy zao. I Jabeza izy dia hitantsika fa nanorona ny kolotsaina fahatokiana izy tao amin'ilay ny andohany reto ray aman-dreny reto. Fa tsy hoe rehefa misy ny vola, rehefa mitobaka ireo izay fananana betsaka dia afaka miova izy. Ahoana nahitantsika taratra an'izany? Satria nivavaka izy. Ary rehefa nivavaka izy mba fantatsika moa fa io vavaka io dia io no tsy ambaratelo, io no fanalahidy. Ary io vavaka io koa no manova ny zavatra anankiray ho amin'ny trangandravatra anankiray. Io ihany koa ny fomba anankiray. Mahafinaritra fa nisy mpanoratra kristiana anankiray dia laza fa io vavaka io koa no fanalahidy ny fitahiana. Andeny jerentsika ny toyny ao amin'ny 10 ao amin'ny tantara voalohany toko 4 nataony Jabeza. Na dia ao aza ny andohany ny toe-javatra misy dia zao ny voalaza ny soratra masina. Ary Jabeza niantso an'Andriamanitry ny Israely. Tsy pio tsara mihitsy ny hoe niantso an'Andriamanitry ny Israely hoe engane
ka ho tahinao tokoa aho ka ho alalainao ny faritaniko ary ho amiko ny tananao ka arovanao amin'ny ratsy aho mba tsy hampahory ahy izany ary dia nomena Andriamanitra azy ny nangatahany. Eto amin'ny andenin'ny 10 dia ahitantsika hoe ao ny faritra lehibebe kokoa, io zany ilay fonenana, ilay fianakaviana. Ao ihany koa ahitantsika ilay faritra kely ihany koa, ny tenany manokany izay mety ho tonga hatramin'ny loza izay mety alefa an'ilay ratsy, satria nefa zao ny zavatra fantatsika jabe, nino izy fa nampahory azy ny ratsy. Na izany aza nefa dia Jehova mitsindroa ny olony, Jehova mitsindroa ny zanany. Ahoana izy ny amin'ny tapany faharoa amin'ilay andenin'ny 10 izay vaky teny farany izay ovakitsika hoe nomeny izay nangatahany. Nomeny iza hoe nomeny Jehova, nomeny ilay Andriamanitra n'ilay ray aman-dreny, ilay nanao any lanitra sy ny tany, ilay tompony fiainany manokana. Hoy aho hoe sady mametraka fanontaniana aminao ihany koa, mety mangataka zavatra amin'Andriamanitra ianao kanefa tsy voavaly. Eto anefa ijabeza ry mpiaino, ry mpanaraka zao fandarana izao dia fantany fa mampanota azy manokana. Faharoa dia ny fiangavinany amin'ny fahasoavany, zany hoe taratry ny fianteherana amin'Andriamanitra rehefa manaika na manetry tena eo anatren'Andriamanitra isika. Ary ny fahatelo dia Andriamanitra efa miasa ary efa niasa ary mbola hiasa mandrakariva, ary zay mahatonga ilay fitahiana mbola omeny ho an'ny zanany izay vonona mangataka aminy. Eto ampamaranana tiako ny manao antso anao manokana, ry taranaky ny zanak'Israely sisa na hoe izao vanim-potoana misy atsika zao, isika zay eo am-potoana iandrasana ilay fotoana lehibe indrindra dia ny havian'i Kristy fandroany. Hoy aho hoe mety ory angambana isika amin'ny fahotana, mety fahalemena ananatsika ihany, isika tsirairay avy andeha ibandrina an' Jesosy Kristy. Ary rehefa mibandrina an' Jesosy Kristy isika dia tsy amin'ny fifatohana fotsiny na amin'ny zavatra hita maso na le marika hitatsika, fa mila miresaka betsaka amin'ny zasy ianao dia amin'ny alalan'ny vavaka izany. Koa raha sitraka ao amin'ity atoandro ity dia andeha hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitro, fantatrao ny aminay tsirairay avy, fantatrao ny mety mahory anay, fantatrao ny mety managedra anay. Misaotra anao izay tsy hoe tia laza fotsiny amin'izay zavatra mety ho anananay, fa ny tianay dia nao ilay fa tompony izao rehetra izao. Tianay raha iraikitra ao amin'ny fiainanay ane ny anaranao. Koa izao mpiaino malalanao izao manaraka izao fandarana izao, dia aoka anao zava magaga eo amin'ny fiainana ianao. Ny fahasoavanao ane aoka ao aminay mandrakariva, fa tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saotra n'Andriamanitra isika tamin'ny fahatontosany izao fanompoam-pivavahana izao. Amarana ny fotoana isika, kanefa ny mialohan'ny andraisantsika ny tsodrano izay tonono ny ray aman-dren'ny pastora izay nitondra ny teny teo, dia andeha ataontsika ny hira fa 2:7. Irikumba uiraka ani
samafiuana izara angume anala fasairanana sachi mazana mitumuna fatimana nifumbatiana rasenda ukamanana itia riratu manuru tena muana kanefa tiatu izayana misichaka nifuku rasuna irakichaminifuna intia anamyasana nisayuku nivavaku atraminy sofiko satrana niasy sy nananavitrahanao soloy avaosy anoanao itokiko yanao irerire no auka upanzaka itia riratu manuru tena uana kanefa tiatu izayana misichaka nifuku rasuna irakichaminifuna intia anamyasana tonga eo amin'ny famaranana ny fotoana sy andraisana ny tsodrano avy amin'Andriamanitra isika hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitro, akory ny hafalianay nandray ny teninao, afaka nanatanteraka nandray ery avy aminao manokana izay ny mpanomponao aneray tsodrano ny fiangonana mamindrafo fa aminay mamelany elokay koa raiso araizany tsodrano izany. Itanao ane Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratsy ny tavany aminao ane Jehovah ka mindra fo aminao, anandratsy ny tavany aminao ane Jehovah ka hanome anao fiadana koa mandihana ho amin'ny fampiraisana ray zanaka ary fanahy masina. Amen.